ho aminao ne ny fahasoavana sy ny fiadanana afa amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ity an'ity indray ry havana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny Luka 2:20 andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafito. Luka 2:20 andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafito izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary lazaiko aminareo sakaizako hoe aza matahotra izay mamono ny tena, nefa no ny afaka izany dia tsy mahay manao mihoatra noho izany, fa asehoko anareo izay atahoranareo. Matahora izay manam-pahefana anary any amin'ny elo rehefa novonoiny. Eny hoy izao aminareo, matahora azy. Tsy erana batry va no vidin'ny tsitsina 5, nefa tsy misy adonona eo anatrehan'Andriamanitra ireny na dia iray akory aza, fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Aza matahotra fa mihoatra noho ny tsitsina maro ianareo. Amen. Arak'izany ry havana dia ny nananaran'i Jesosy ny mpianany tsy atahotr'olona. Izany no hitantsika eo amin'ny soramandry mamitina izany soratra masina izay novakiana tamintsika teo izany, ary misy reto fahamarinana roa reto ry havana no azontsika tsoahana avy amin'izany. Ho lesona indray hoentintsika miatrika ny fiainana. Ny fahamarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe matahora n'Andriamanitra ary aza matahotra olona ho Jesosy tamin'ny mpianany. Matahora n'Andriamanitra ary aza matahotra olona ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika isa moa izany eo amin'ny andininy fahaefatra sy ny andininy fahadimy. Raha verina vakiana toy izy manao hoe ary lazaiko aminareo sakaizako hoe aza matahotra izay mamono ny tena, nefa no ny afaka izany dia tsy mahay manao mihoatra noho izany, fa asehoko anareo izay atahoranareo. Matahora izay manam-pahefana anary any amin'ny elo rehefa novonoiny. Eny hoy izao aminareo, matahora azy. Etsika ravana dia mahita an' Jesosy mampahery ny mpianany. Mampahery ny mpianany izy ary manomana an'reto mpianany reto ho tonga martiora mihitsy, ho samaty noho ny aminy. Satria mety ho tafalatsaka ao anatin'le masirasira ny fariseo reo, zany moa ny eo ambony eo, le fiatsaram-belatsy. So sanatria ho tafalatsaka anatin'izany, matahotra olona, matahotra ny aina, matahotra ny zavatra isan-karazany dia lasa metsaratsara velatsy eo. Toy izy hoe fantatr'Andriamanitra daholo zany, hitan'Andriamanitra daholo zany, tsisy eo zany. Fa izao aza matahotra n'izaniza zany ianareo. Aza matahotra n'izaniza zany ianareo izy. Fa ny olona na ataoko hoe hamono anao aza, dia atreo ihany ny fahefana havitany. Na hafaty ianao ary izy, fa rehefa avy eo tsy afaka anao na inona ho an'ny fanahinao tsony izy. Fa ny tena tokony atahoranareo dia ilay manam-pahefana izay manam-pahefana anary any amin'ny elo. Andriamanitra no ambarany amin'izany. Ary zany elo zany no tena tokony atahorana, satria zany le tena fahaverezana mandrak'izay ho an'ny fanahin'ny olona mihitsy. Zany le fahaverezana mandrak'izay, ka io no Andriamanitra io no tokony atahorana, satria io no manana fahefana hanary ny olona any amin'ny elo izy. Ka io no tokony atahorana. Ary amijerintsika ny mpanao salamo zao Davida, any amin'ny salamo 430 dia mba nanambarana zany mihitsy Davida. Ity olo-mahantra ity ny antso sy dia niaino azy Jehova, ka nanafaka azy tamin'ny tahony rehetra. Zany hoe misy tahotra marobe tao izay nalan'Andriamanitra. Le matahotra le enjehana izy tamin'izany fotoana izany, enjehan'ny mpanjaka, natahotra ny aina izy. Fa rehefa niantso an'Andriamanitra izy dia nafahan'Andriamanitra ireo tahotra rehetra ireo. Dia nefa eo ambany eo ihany izy dia milaza izy manao hoe matahora an' Jehova ianareo olona masina, fa tsy hanan-java-mahory izay matahotra azy. Zany hoe tena misy karazany roa mihitsy ity tahotra ity. Ny anankiray dia le tahotr'olona izay tsy ilaina mihitsy ho Davida ary tsy ilaina mihitsy ho Jesosy Kristy. Fa ny anankiray dia le tahotra an'Andriamanitra izay nampirisihan Davida ary mbola ampirisihan Jesosy Kristy koa ato ny mpianany, le tahotra an'Andriamanitra. Ka inona ravana ny lesona izay azontsika tsoahana avy amin'izany? Mbola miantefa amintsika koa zany afatra zany amin'ny tiany ity. Aza matahotra olona zany, manaja olona isika fa tsy matahotra n'izaniza izany ravana. Raha mbola matahotahotra olona isika, tsy havitana inona na inona mihitsy. Ary angamba tokantrano ao mety zanaka ianao, mafy dia mafy mihitsy ny fampitahorana sy ny fandrahodana izay ataon'ny ray aman-dreny, ny amin'ny fandroahana, ny amin'ny teny mafy samihafa,
dia lasa mety matahotra ny ray aman-dreny sika. Ka na dia zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra aza no hitarian'ilay ray aman-dreny fa hoe andany nareo mijery andro fa hanao raharaha nareo, na hoe tsy maintsy mamadika tsika fa zany ny fombantsika, na hoe tsy maintsy manao an'izao anao, zavatra efa fantatrao fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia noho ny tahotr'olona dia lasa Andriamanitra indray no ampandeverinao. Andriamanitra no tokony atahorana mihoatra noho ny olona. Zany nambaran'ny apôstôly, ary zany koa no itaomananao amin'ity an'ity. Aza matahotr'olona zany. Manaja ny ray aman-dreny sika fa tsy matahotra ny ray aman-dreny. Andriamanitra ihany no atahorana satria na ataoko hoe anao inona aminao eo ary ny ray aman-dreny, mbola hitantsika eo ny toerana fa Andriamanitra koa no mbola miahy ny fiainanao rehetrarehetra. Dia tahaka izany koa, angambany mety misy olona miaraka aminao, olo tianao, matahotra ianao an'ilay olo tianao sao dia hisarahana, matahotra ianao sao dia tsy ho tiany intsony. Dia efa zavatra efa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny tadiaviny sy angatahany aminao. Indraindray aza ane mety misy mihitsy hoe anala zaza. Dia noho ny tahotra ny hisarahany olo tianao io, na noho ny tahotra ny avambadinao, na noho ny tahotra zao dia lasa ianao mandeha manao an'izany zavatra zany. Ry havana, tsia. Andriamanitra no atahory ary ny didiny ny tandremo fa izany ny tokony ataon'ny olombelona rehetra. Andriamanitra no atahorana mihoatra noho ny olona. Zany ny toe-tsaina kristianina, zany ny etika kristianina, zany ny fomba fisainana entintsika miatrika ny andavanandrontsika rehetrarehetra. Na miditra birao ianao, na makaiza ianao na makaiza, tsisy olona atahoranao zany mihitsy. Tsy tokony atahotra an'izanizy ianao akoatra an'Andriamanitra ihany. Raha miditra ato amin'ity birao ity matahotra an'Andriamanitra sao tsy akasitrahan'Andriamanitra ny zavatra izay ho ataoko sy ny fihetsika ataoko ato. Dia izany mahatonga antsika tsy manao kolikoly, fa tsy matahotra olona zany sika. Dia tahaka izany koa, zany anie ravana nahatonga an'ireo olona maro be ho lasa martyre. Teo anatrehan'ny ainy, nisy anie no nidorana velona, nisy anie no nitoraham-bato, misy anie no navarina teny am-pamarinana, misy anie ireo olona izay lefonina teny am-popotsy. Kristianina maro be anie tamin'ny andro ny ranavalina voalohany no maty martyre. Fa nahoana? Satria ireo olona ireo tsy nanana tahotra any amin'ny ainy sy ny fahafatesana izany intsony. Fa tahotra an'Andriamanitra hoe za tsy ingoso, tsy hamadika an'Andriamanitra, matahotra ny vadika amin'Andriamanitra, dia tsy maninona na dia ny vonoina aza ny ainy, maty martyra ny maro. Raha mbola matahotahotra olona tsika dia tsy ho tonga martyra zany mihitsy. Ary eto Jesosy dia averika any manomana ny mpianana ho maty martyra mihitsy ho azy. Ireo mpianatra roa moa dia maty martyra daholo, akoatra ny Jaona ihany. Amin'ity an'ity havana, indraindray any amin'ny pesana any misy mpampiasa, dia efa fantatrao fa zavatra tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Matahotra ianao satria sao dia ho voaroaka, matahotra ianao sao dia ho tsaratsarain'ny mpiara-miasa, matahotra ianao sao dia ho tsy tiany ao am-piasana, matahotra ianao sao dia afaka vahan'ny olona, dia lasa manao ny fanao n'izao tontolo izao na dia zavatra efa fantatrao raha fa tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny alatra, ny tsolotra, ny lainga, ny fitaka sy ny aferafera maloto maro samihafa ry havana. Matahorana Andriamanitra ilay mahita ny miafina rehetra isika, mahita ny zavatra rehetra Andriamanitra tamin'ny atsipiriany, ka dia izay matahorana io Andriamanitra io fa izy ilay manam-pahefana hanary ny olona any amin'ny elo. Tsy matahotra an'izany isika fa matahotra an'Andriamanitra kosa. Ny fanontaniana mipetraka amin'ny kosa aminao ary izany dia izao, iza no atahoranao? Ny olona ve sa Andriamanitra? Ny vavan'ny olona ve sa izay ho ambaran'Andriamanitra? Nitaonanao ary havana amin'ity an'io ity, mba tena handray an'izany anatrambaran'i Jesosy zany, ka tena metraka mihitsy hoe Andriamanitra, ianao tokoa no atahorako, satria ianao ihany no manana fahefana lehibe indrindra izay afaka hanary ny fanahiko any amin'ilay fahaverezana mandrakizay. Dia izay ny tokony ho fantohantsika, miady sika zany, matahotra tsika ny overy, dia izay no mahatonga antsika ihany koa matahotra an'Andriamanitra. Ary io tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao io, mangatà mihitsy amin'ny fanahy masina, hoe fanahy masina velome aty anatiko ny tahotra an'Andriamanitra. Fa ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena. Ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa nefa ravana dia izao hoe sarobidy noho ny tsintsina maro ianareo, ko aza matahotra hoy Jesosy tamin'ny mpianany. Sarobidy noho ny tsintsina maro ianareo, ko aza matahotra hoy Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika indray zany ny andininy fahaenina sy ny fahafito, raha verina vakina toy izy manao hoe tsy erana batro va ny vidin'ny tsintsina 5, nefa tsy misy adinoina ireo eo anatrehan'Andriamanitra, na dia iray akory aza, fa na dia ny volondohanareo aza dia voisa avokoa, ko aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo.
etsika ravana de mahita fa manohy Jesosy Kristy satria rehefa tsy matahotra zany de mety hitranga tokoa ny hoe voaraoka amin'ny ray aman-dreny, voaraoka amin'ny asa, tsy tiany ny fiarahamonina, de ahoana zany? De inona ny tranga zany? Le izy tsy vitany hoe manana toetsaina tsy matahotra aniza fotsiny de manana fahasahiana amin'ny teny, de manana fahasahiana amin'ny joro, fa mety misy fiatraikany zany rehefa aveo. Ary le fiatraikany rehefa aveo mihitsy ny mahatonga an' Jesosy tonga de efa mametraka sahady ny tiandininy fahenina sy fafity ty hoe aza matahotra zay ho soetiny, zay ho toyany. Fa zavatra ambarako aminareo de izao ohatrenina ny vidiny tsitsina 5 ozy erana batry. Zany erana batry zany travana de vola grika izy io, asarina izay ray apahenina 12 ny denari ray. Zay ny tombany. Ka ny denari ray zany de karaha manapiasa ray andro zany, karaha manapiasa tany zany ray andro. De apahenina 12 zay zany ity da mbara hoe erana batry ity. Raha ohatra zany am'izao androtsika zao ohatra hoe misy olona miasa ny tambary any 10,000 asa ny karamany anatin'iny journée iny, de zarao 9,12 zay. De izay zany asa mety any amin'ny 200 any. Anoany angambany zany. Zay zany ny vidiny tsitsina anaky 5, vorokely izy io. Zany tena zavatra tsisy dikany fa tena hoe mora raha am'izao fotoana zao hoe 200 mahazo tsitsina anaky 5 de mora ne zany. Kanefa ny deo Jesosy hoe renretrarehetreny izy de karakaren'Andriamanitra daholo tsisy adinino mihitsy na ny anankiray am'ireny nefa zavatra tsy tsisy valeurany akory. Zay ny dikany. Tsisy valeurany amin'ny maha-olombelona nefa de misy valeurany amin'Andriamanitra de voakarakara daholo. De tahaka zany koa na de ny volondohanareo aza vao isany avokoa. Entiny ilazana hoe le zavatra antsipriany, le zavatra madinika indrindra zay heveriny olona tsy misy dikany. Vitan'Andriamanitra no miandraikitra sy mijery an'izany lafin-javatra amin'ny antsipriany zany ka vao isany na de ny volondohanareo ny ala ray indray, ny ampy, ny ala ray indray isaky ny misy volo mialo de hitan'Andriamanitra de fatany hoe zao zany nisy volony ty olona ty. Nidiky zany fa tena mahita ny antsiprim-piainanareo Andriamanitra ho Jesosy Kristy tamin'reto mpianany reto zany. Ary ny dikan'izany de izao tokony hiteraka fahatokina izay le fanomezan'Andriamanitra tombam-bidy hoe sarobidy amin'Andriamanitra ianareo, voakarakara hitany daholo ny antsiprim-piainanareo de tokony hitondra fahatokina, confiance. Any amin'reto mpianatra reto zany hoe ny hoaviko zany na inona hitranga teraka zay fijoroako de hitan'Andriamanitra, fantatr'Andriamanitra ary Andriamanitra ny mia sy mikarakara ny fiainako ray manontolo. Ka inona moa ry havana ny lesona zay azontsika tsoahana avy amin'izany? Io Andriamanitra io ry havana de Andriamanitra mahalala ny antsiprim-piainantsika ary fantany daholo ny mombanao rehetrarehetra. Na de ny volondohanao aza de vao isany Jesosy no ny tenen'izany, marina zany teny zany. Inona ny mampatahotra atsika? Tsy tokony hitondra antoka ao atsika ve zany teny zany? Confiance. Hoe efa izaho ty sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Tena sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Ny olana zay atrehanao io ny ady zay atrehanao io io tsy fisina zay iainanao io de tadidio fa hitany io, fantany io. Ary fantany hatramin'ny antsipriany zay mety tsy ho fantatra ao akory ny detay eo ambadika an'io zavatra rehetrarehetra zay miseho amin'ny fiainanao io. Fantany zany. Ny dikan'izany de izao matoki azy fa Andriamanitra miahatsika io ka na de ny vorona kely anankiray azy ozy tsy avelany misy adino zany hoe tsisy adino mahazo sakafo, tsisy adino amin'ny fikarakarana sy ny fiahinana sy ny toy izany de ianao koa mihoatra lavitra noho izany sika. Mihoatra lavitra noho ireny sika ho ny ranom-panakanto. Ka de matoki azy le Andriamanitra zay miany fiainanao farambola izy koa no Andriamanitra de izao miany fiainantsika olombelona izy. De tahaka zany koa mety marary ianao angambany amin'izao fotoana izao. Toy izany hoe ahoana ary ty aretiny ty? Ianao ny tsy mahalala ny aretina ary ny dokotera mbola mety misaviritaka tsy mahita zay misahirana mitady elo hoe inona mariny ty, aiza mariny izy ty, ahoana mariny izy ty. Fa Andriamanitra mahalala hatramin'ny any amin'ny sela farany zay atombohany io aretiny io sy antony io aretiny io sy loharanony io aretiny io. Zay zavatra rehetra tsy hitany dokotera de fantany sy hitany avokoa zany. Ary zany no mahatonga antsika manankina ny fiainantsika amin'io Andriamanitra io ry havana. Tsy maty antoka ianao raha manankina ny fiainanao amin'Andriamanitra satria Andriamanitra azo antoka io. Andriamanitra miahy io. Ary zany no antony ijoroantsika. Satria mety izy tokoa manko zany no hoe voaraoka
voaroka amin'ny fianakaviana mihitsy zany satria nijoro tsy nentina anao fomban-drazana intsony de no arin'ny fianakaviana sy ny toy izany de hoe ho very tanteraka ve ianao tsy very tanteraka zany nao raha miaraka amin'Andriamanitra ny miaraka amin'Andriamanitra ravana tsy very mandeha zany zay miaraka amin'Andriamanitra tsy very mandeha zany mahita lalana foan'Andriamanitra moana anao hikarakarana anao sy ahinana ny fiainanao fa aza matahotra any amin'izany fa so de indraindray manko nitahotra any amin'izany fanahinana amin'ny hoe inona zany ny asako rahampitso zany mahatonga ny olona sasany mijanona foana anatina asa efa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ao iza ny amahana anay zany iza zany ny amme sakafo anay raha ohatra ka hiala amin'ity asy tia nefa le asa efa hitanao fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra Andriamanitra no miany fiainanao ary tsy adinon'Andriamanitra ny vorona de ahoana no adinonanao nefa ianao sarobidi noho ny vorona raiso amin'ny finoana zany teny zany ravana ary tena mila mijorotsika manana fahatokina miaraka amin'Andriamanitra angamba mety tsy anasy ianao maheno an'izao video zao nefa tadio fa eny ao anatin'ny fahasarotana sy ny fahasahiranana eny ihany omen'Andriamanitra anao eny ihany zay anjara tsy lany ary omeny anao eny foana ihany ny sakafo zay sahaza na mety tsy manambady ianao tozany hoe very anjara ve za ty sa ahoana aiza ihany inona ihany lasa misy fanahina sy ahihany anatsika any aza matahotra Jesosy no miteny hoe aza matahotra miverina foana io teny hoe aza matahotra eo anatin'ny soratra masina indraindray tsy mbola hitantsika mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra tsy mbola tena tsapantsika ny fahalebiazan'Andriamanitra mbola tsy tena hitantsika ilay tomba mbidy ametrahan'Andriamanitra atsika de zany mahatonga antsika misalasala sy matahotra lasa tsy mahatoky tena isika satria matahotra manoloana ny toe-javatra maro izay iainantsika aza matahotra ry havana tena akino tanteraka amin'io Jehovah zay mahalala ny zavatra rehetra ny fiainanao de ho hitanao fa izy no miazy ary zaho zo mahalala ny hevitra ivelako anareo hevitra hitondra fiadanana fahatsiloza hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany ka na de sarotra fatarina aza ny lalany hitondran'Andriamanitra ny fiainanao amin'izao andro ankehitriny zao de matokiny fitondrany zany nambarany hirany tononkiratsika ny fitondrany sozy no iankinonao miankina amin'izany fitondran'Andriamanitra izany fa tsy ho takatry ny sainao mihitsy zany fomba fitondran'ny fiainanao zany fa rehefa tena matoky ianao de izao hoe mitondra anao amin'ny fitahina mahatretrika mamoaka anao mpandresy mandrakariva ao anatin'izany Andriamanitra ka ny fanontaniana zay mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe mino ve ianao fa tena sarobidy amin'Andriamanitra ianao mino ve ianao fa voisan'Andriamanitra ny volondohanao mino ve ianao fa hitan'Andriamanitra daholo ny antsiprian'ny zavatra rehetra zay iainanao sy ny fiainanao rehetrarehetra hatramin'ny miafina indrindra mino n'izany ve ianao mitaonanao ary havana amin'ity ty atoky izany fitiavan'Andriamanitra anao zany atoky lay Andriamanitra mikarakara lay Andriamanitra tsy manadino lay Andriamanitra mihevitra ny madinika indrindra ary mihevitra ihany koa ny fiainanao ray manontolo izy ary amin'ity an'io angataony fanahy masina ampahery anao sy anome anao finoana ahafahanao tena mahita ilay fitiavan'Andriamanitra velona izay miasa sy miseho eo amin'ny fiainanao isan'andro raha fitinina zay rehetra nambara teo de hitantsika teo voalohany fa matahoran'Andriamanitra ary aza matahotra olona ho Jesosy tamin'ny mpianany de mbola zany koa ny afatra ambara aminao amin'ity an'io tsy matahotra n'izaniza izany sika na patron anao io na olontianao io na vadinao io na ny zanakao io na lehibe anao io na pasteranao io aza matahotra n'izaniza zany fa hatreo tsara mihitsy ny olona rehetrarehetra ajaitsika fotsiny ny olona fa tsy toe-tsaina kristiana mihitsy zany hoe volena atahotra olona izany fa ny an' Jesosy Kristy de zao Andriamanitra ihany no atahorana Andriamanitra ihany atahorana satria Andriamanitra no manana ny fahefana farany hanary ny olona any amin'ny elo Andriamanitra no tokony atahorana mihoatra noho ny olona tazomy zany toe-tsaina zany fa izany ny fiandoham-pahendrena ny farany hitantsika teo hoe sarobidy noho ny tsitsona maro ianareo ko aza matahotra ho Jesosy tamin'ny mpianany io Andriamanitra io de Andriamanitra mahita ny atsiprian'ny zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ty mahita ny atsiprian'ny zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ty izy sy zavatra tsy hain'ny olombelona sady tsy heverin'ny olombelona mihitsy nefa de izao mihevitra an'izany izy ka raha ny kely indrindra aza heveriny sy karakarainy mainka fa ianao zay no ariny hitovy endrika aminy ianao zay ambara hoe zanany ianao le miantso azy hoe ray ianao le miantso azy hoe rainay zany an-danitra ianao ne zanany de ianao ve te ho ambaka ny vorona ianao ve te ambaka an'ireny
voninkazo reny miany fiainanao Andriamanitra fa aza matahotra sy zavatra rehetra mitranga miany fiainanao izy kanefa na izany tsy hoe fa miany fiainako Andriamanitra de za zany tsy hanao inona inona ataovy zay rehetra azony tananao atao rehefa miaraka aminao Andriamanitra ianao fa tsy hoe eto fotsiny de miany fiainako Andriamanitra de za zany tsy tady asa de za zany tsy asa de za zany tsy anatra fa miany fiainantsika Andriamanitra de ataovy zay azony tananao atao asa matahotra fa Jehova mombanao mahireza ry havana ampahirentsika ny Tompo ao anatin'izany afatra izany ho azy ry ranony voninahitra amen.